jaulana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka aminao indray amin'izao fandarana atrehanao androany izao mitoy ny conférence zay atrehanao tompo ka dia ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana ne ho amintsika tsirairay avy na raha antsika teto tamin'ny fandarana farany fa mila antso manokana amin'ny mpitarika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany zao zavatra mitranga eto amin'ny planeta izao satria tadiditsika ny zavatra nyresahana omaly fa no ny adalana nataony Davida no ny fetezan'ny Davida idiran'ny Satana ny sainy ka andika ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary indro izy fa manaraka ny sitrapon'ny tenany ny sitrapon'ny Satana dia tonga ny loza ary rehefa tonga ny loza dia ny fona Davida ary rehefa ny fony Davida sitrana ny aretina zay nandripaka olona 7 alina tao anatin'ny 3 andro monja zany dia ahitantsika ao anatin'ny soratra masina fa misy antso manokana zay ataon'Andriamanitra amin'ny sarambabem-bahoaka miantso Andriamanitra indraindray ny mpamoretra indraindray Andriamanitra miteny miantso manokana andry Cornelio zany hoe olona manana grady olona ambony ety ambonin'ny tany misy fotoana Andriamanitra misibla manokana jery manokana tandapa etiopiana zany hoe ministra olona manam-pahefana eo amin'ny firenena eo amin'ny tantara ary misy fotoana Andriamanitra tahaka nitatsika tamin'ny maly dia zao ny mpanjaka mihitsy ny filoha ny mpitarika ety ambonin'ny tany mihitsy no jeren'Andriamanitra itenenan'Andriamanitra amin'ny fomba mahatalanjona ary dia zany na raha antsika ho maly riavana ary mino fa be deaibe amintsika zay nahita sy nandre no resy lahatra fa tsy kisendrasendry zao zavatra zao tsy accident koa zao zavatra zao fa tena miteny Andriamanitra na dia Satana ary ny fototry ny fahoriana sy ny loza rehetrarehetra ety ambonin'ny tany dia hoy izy Andriamanitra ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa zay rehetra tia sy mitady an'Andriamanitra ka mino tsika fa misy lecture hafa misy zavatra hafa azo jerena ato amin'ny alàna amin'ny Baiboly ao ambadika izao zavatra izao ka ho be deaibe ane ny manam-pahefana sy ny olona manam-boninahitra ety ambonin'ny tany olona manam-pahefana ety ambonin'ny tany zay mety nivadika tamin'Andriamanitra niodina tamin'Andriamanitra anaraka an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra ka dia toy ny fotoana androany mitoy ny fotoana androany amin'ity zoma anio ity ka dia manasanao amin'izao amin'ny 5 maraina zao mba avelao any aloha ny anaram-piangonana antsika rehetrarehetra eto ampanarahana izao conférence lehibe zao satria zao ane raha ho avy eny amin'raha olo-lanitra ane le namorona ny lanitra sy ny tany sy le namonjy an'izao tontolo zao tonga nofo tety ambonin'ny tany izara roa ihany ane isika na isika ho very na isika ho voavonjy noho izany tsy maintsy miova tahaka ny zaza isika voatafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo ozy izy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny référence zany ny ohatra lay tahaka zany raha teo any an-danitra ianao teny zazakely ko avelao any anaram-piangonantsika ny etikety tsika rehetrarehetra avelao any aloha fa ny adversaire atsika dia izao na ianao ho very na ianao ho voavonjy fahaverezana ny fahavalontsika ary ny eo ambadiky ny fahaverezana dia Satana ndoza ary ny eo ambadiky ny famonjena dia Andriamanitra sy ny Baiboly rery ihany ko manasanao atompoko mba teneny ny olona maro manodidina anao anaraka an'izao conférence zay ataontsika izao ohatra ny conférence nataony Jaona mpanao batisa-tany anefitra izy ity somary any anefitra somary tsy dia maheno ny olona rehetrarehetra fa zay maheno kosa dia aoka mba hanao hoe avy zay mivoalazan'ny apokalypsy ny fanasiny ampakarina manao hoe avy ary zay rehetra mandre aoka hanao hoe avia aparitao tompoko aoka aparitakao ary resahanao amin'ny hafa zao fandarana lehibe zao dia hivavaka tsika manasanao any an-trano any toano ambavaka zao programme zao toano ambavaka ary toano amin'ny fomba rehetra zao programme zao fa miasa amin'ny fomba tsotra sy amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra melohan'ny aviny eny amin'ny raha olanitra hivavaka tsika tompo malala tonga eto indray zay amin'ity androany ity mitondra ity fandarana ity Andriamanitra androany ka dia mangataka aminao tompo mba hiaraka aminay
mangataka aminao Andriamanitra mba arotsaka ao ny fanahy masina, le fanahy masina mampiaiky ny fahotana sy mampiaiky ny fahamarinana ary mampiaiky ny fitsarana zay voalaza ao amin'ny Jaona 2:25 arotsay Andriamanitra io fanahy masina io mba hahatonga anay hiaiky fa misy ny fahotana zay mitondra fahaverezana, mitondra fahoriana ary mitondra fahafatesana. Arotsay ny fanahy masina Andriamanitra le mampiaiky ny fahamarinana de Jesosy Kristy zany mampiaiky ny fahamarinana de ny teninao ny soratra masina zany ary mampiaiky koa ny fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra arotsay ny fanahy masina mba hampiaiky anay fa misy farany zao fiainana zao, misy farany zao fiainana zao, na ho very zay na voavonjy na hibebaka zay Andriamanitra na hirombelona amin'ny fahotana ka de ho very mandrakizay. Fanahy masina ampidino eto anio ny herinao raha eo koka hirotsaka amin'ny mpiteny amin'izao fotoana zao sy amin'ny mpiaino amin'izao fotoana zao. Misaotra Tompo, amen. Eny ary manasanao indray amin'ity androany ity mba anaraka ny fandarana androany. Androany dia mitondra ny lohateny hoe Sodoma7. Sodoma7 ny lohateny etintsika androany. Sodoma7 ny tiana tenenina dia efa mba nijery film angamby ianao, film hoe Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Efa mba nijery film avy ianao Ong Bak 1, 2, 3 de avy amin'ny alalan'izany inspiration zany no nitenenantsika indray androany hoe Sodoma7. Efa nisy ny Sodoma voalohany, efa nisy ny Sodoma voalohany, fa ny ambaran'ny soratra masina dia zao ho tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma ozy ny vanim-potoana amin'ny andro farany, ho tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomoro ny vanim-potoana amin'ny andro farany, ho tahaka ny tamin'ny andron'ny Safo-drano Noa ozy izy ny vanim-potoana amin'ny andro farany melohany evian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Ka de zao mba maka lohateny zany mba handaitra ny olona rehetrarehetra across eo amin'ny publicité moa zany eo amin'ny fomba fiseraserana de misy hoe across misy teny kely alefa mba hisitona ny sain'ny olona rehetrarehetra hoe inona ny eo ambadiky zany resaka zany. Ka de mba mametraka lohateny kely zany androany. Ny lohateny androany de hoe Sodoma7. Ny tiana ho tenenina de zao mbola pira lavitra, mihoatra lavitra ny tamin'ny Sodoma voalohany ny toe-javatra misy amin'izao tsika amin'ny teny zao. Pira lavitra ary zay mihitsy voalaza ny soratra masina. Pira lavitra, mihoatra lavitra, ho tahaka ny Sodoma ozy izy, tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma vanim-potoana iainantsika. Fa ny soratra masina rehefa mamofivofy voasaboasa ny soratra masina amin'ny alalan'ny faminana ny toe-javatra hitranga amin'ny andro farany de hita fa mbola mihoatra lavitra no tamin'ny andron'ny Sodoma voalohany ny toe-javatra hitranga amin'izao vanim-potoana misy atsika zao. Ka de mahatonga anazy zany manome lohateny hoe Sodoma7. Ndao aloha jerentsika voalohany vetivety fa inona moa ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Sodoma voalohany mba azahoantsika miditra lalindalina amin'ity lohateny androany ity. Fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomoro voalohany. Vakitsika kely vetivety ao amin'ny Genesis toko 7:10, Genesis toko 7:10 ary ny andininy voalohany zao voalaza. Genesis toko 7:10 ary vakitsika ny andininy voalohany zao ny voalaza. Ary nakany Sodoma le anjely roa no ny ariva raha Lota nipetraka teo ambavadin'ny Sodoma. Ary raha nahita azy Lota de nitsangana mba hitsena azy izy ka nekoaka tamin'ny tany. De hoy izy, mivilia anareo tompoko ho atao tranon'ny mpanomponao ka mandria ny alina ary sasao ny tongotrareo ary fo maraina kory ianareo de andeha amin'izay lalaka alehanareo. Fa hoy izy roalahy le anjely io zany, tsia fa hitoetra eto akianja ihany izahay anio alina. Ary rehefa noteren'ny Lota fatratra izy roalahy le anjely io zany de nivily tany aminy izy ka niditra tao an-tranony de nanaovany nahandro izy sy nanendasany mofo tsy misy masirasira de mihinana. Ndray arivariva mena masoandro, mody masoandro, indro misy anjely anankiroa mamangy miditra ao Sodoma. Anjely anankiroa miditra ao Sodoma. Ary rehefa niditra tao Sodoma ireo anjely ireo dia mivatana eo amin'ny Lota. Lota mbola olona matahotra an'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomoro, olona mbola miaraka amin'Andriamanitra, mbola mino an'Andriamanitra. Ary de rehefa tonga de nampandroso araka amin'ny fomba fanao i Lota nandany anjely. Tsy hiditra ao an-trano izy fa eto ihany. Farany moa zany de niditra tao an-trano ihany ary de nanaovana nahandro. Ary rehefa niditra tao an-trano reto anjely reto de nanambara tamin'ny Lota mianakafy ny toe-javatra hitranga amin'ny alina io ao Sodoma sy Gomora. Vakitsika ny andininy faefatra ka hatramin'ny 5.
ary raha tsy mbola nandry izy dia avy manodidina ny trano ny mponina tao an-tanàna ny Sodoma hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra dia ny vahoaka rehetra tao an-tanàna. Manara-maso ny zavatra mitrango tokantranony Lota, ny vahoaka rehetra hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny antitra, indro mivoaka ny trano, manodidina, tangorona eo amin'ny tranony Lota menakavy. Dia ozy izy ny 15 dia niantso ny Lota ny vahoaka nanao hoe aiza reo lehilahy vao tonga tato aminao zao alina izao, avoay aty aminay izy ahalalànay azy. Indro ny lehilahy rehetrarehetra ato Sodoma sy Gomora, ato Sodoma sy Gomora, kapokapoka mivaravarany Lota. Avoay aty aminay re lehilahy anankiroa niditra ao aminao reo ahalalànay azy. Ny dikan'io dia andrinay aminy. Manomboka amin'ny ankizy majinika ozy izy ny Baiboly 14 ka hatramin'ny lehibe indrindra, ary nylazay ny soratra masy vahoaka rehetra ao Sodoma sy Gomora miantso lehilahy anankiroa mba andry aminy ahalalànay aminy ozy. Zany ny tantaran'ny Sodoma 1 riavana, tantaran'ny Sodoma 1 ary ambaran'ny Baiboly. Dia eo amin'ny andiny any amin'ny Genesis 7:20, Genesis 7:20 dia zao mivoalaza. Genesis 7:20. Ary hoy Jehova, ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Azafady tompoko, melohana andehanan'le anjely roa lahy tany Sodoma sy Gomora dia miresaka Andriamanitra sy Abrahama hoe Abrahama, hitanao ve Sodoma sy Gomora? Eno izy Abrahama, aringako ozy Andriamanitra, aringako tanàna io, tsy azo avela ivelona intsony, tsy azo avela andeha am'izao intsony fa tsy maintsy aripaka io tanàna io. Fa zao tena mavesatra indrindra ny fahotany, mavesatra indrindra ny fahotany. Dia niadevitra tao i Abrahama, tena marina ve sitraka ve Andriamanitra ny andripaka an'ireo olona be dehibe reo, tena marina ve zany sy ny sisa. Tsy nino Abrahama hoe io tanàna any manontolo ve Andriamanitra dia tsy misy olona firy-tsony matahotra anao fa dia olona mpanota daholo, olona mpanao ratsy, vetaveta, sodomita daholo ve reo olona rehetrarehetra reo. Dia ijereo ary ozy Andriamanitra, dia reo misy anjely anankiroa nandeha nakany Sodoma. Ary i Abrahama ery alavitra ery mijery film, mijery vidéo live, tena mijery film, tena arabaky teny mihitsy ny zavatra misy ao Sodoma sy Gomora. Reo ny vahoaka rehetrarehetra hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny lehibe miaraka mitabataba manao hoe avoay aty aminay le lehilahy anankiroa tao aminao tao, andrinay aminy ahalalànay azy. Ary dia fatatsika tsara fa naringan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora, naringan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora. Ary amin'ny 14:20, Genesis 7:20 dia zao mivoalaza. Ary Jehova nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora sy olo farasy afo avy tamin'ny Jehova tany an-danitra, ka nandravan'ny reny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Zany le Sodoma voalohany, izy rehetrarehetra afa-tsy Lota efa mianaka aloha. Lota efa mianaka no nanatrika ny conférence nataon'le anjely anankiroa hoe horavany ty tanàny ty, maloto ty tanàny ty, tsisy matahotra an'Andriamanitra ntsony ty tanàny ty, koa mivoay eto nareo, mibeba nareo, mivoay eto. Ary zao teneno zay avanareo eto amin'ty tanàny ty, na olo-patatrareo fa horavany ty tanàny ty, koa teneno fa horavany ty tanàny ty. Ary dia natao ny asa tamin'iny alina iny, ndovakitsika mihitsy ry amin'ny 12 sy ny 13 ny afatra nataon'le anjely tao amin'io tanàna io sy niaraka tamin'izy efa mianaka. Dia zao mivoalaza, ary hoy izy roalahy tamin'ny Lota, manana aty koa ve ianao ozy izy, vinantolahy, zanakôlahy, zanakôvavy, ary nazovo no ananao eto an-tanàna, eto miala amin'ity tanàna ty, fa horavanay ty tanàna ty satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehova, ka dia naniraka anay Jehova andrava azy. Dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony zay efa nambadiny zanany vavy, ka nanao hoe miainga miala amin'ity tanàna ty, fa horavan'i Jehova ty tanàna ty, fa nataony vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy.
ry havana zany Sodoma 1 zany Sodoma sy Gomora 1 olona rehetra tao an-tanàna sodomita avokoa zany hoe lehilahy manambady lehilahy manambady lehilahy ary de io izy Andriamanitra ho aringany ty tanàny ty horavany ty tanàny ty ary de natao ny fomba fanaon'Andriamanitra de tsy manao na inona Andriamanitra raha tsy efa milaza mpamina ny mpanompo ny zavatra atao tsy manao na inona ozy ny Amosy tsy manao na inona Andriamanitra raha tsy efa milaza ampamina ny mpanompony ny zavatra atao ary de nalefa ny anjely anankiroa nalefa ny lotamenakavy anao fitoriana filazantsara anao aloha tamtam merany tanàna hoe alina ny andro amin'io alina ny andro mibeba miala amty tanàny ty miala amy fahotana miala amy zao adalantsika rehetrarehetra zao fa horavany Jehova ity ary rehefa nangataka ny lehilahy tao niditra tao an-trano moa zany rety vahoaka reto de ozy izy lota ndray mandeha tamin'io ady hevitra io ao amin'ny andininy fa 8 andininy fa 9 sy ny fafito sy fa 8 Jehova voalasa de nivoaka teo ambaravarana lota akeo amin'ny vahoaka ka nakatony ny varavarana teo ivoana ary izy masina ianareo rahalahiko aza manao ratsy indro mananjanaka rovavy zay tsy mbola mahalalala masina ianareo okare ataonareo aminy zay sitraponareo fa reo lehilahy reo kosa aza anaovanareo na inona fa tonga ialoka eto ambanin'ny tafitranoko izy mety misy manontany ngamba hoe ahoana moa iresanao fa hoe olona lehilahy nambady lehilahy io mivoaka mihitsy lota amin'ny teny manao hoe mananjanaka vavy ato mbola tsy mahafantatra lehilahy avoakako izy ataoko sorona ataovy aminy zay sitraponareo tianareo atao nareo rehetrarehetra reo fa aza lehilahy reo tonga ao an-tranyreo lehilahy ry havana zany ny fahotany Sodoma ry havana zany ny fahotany Sodoma sy Gomora 1 vahoaka rehetra ny fiarahamonina mihitsy ny fiarahamonina tamin'izany fotoana zany miala tanteraka amin'Andriamanitra miala tanteraka tamin'ny famoronana nataon'Andriamanitra miala tanteraka amin'ny didin'Andriamanitra miala amin'Andriamanitra mihitsy ary rehefa trizy ny vaky teny io de menasy ny vahoaka hoe tratra ny fitsaram-bahoaka eto ianao fa mialay ianao teo mialay ianao ary nambara tamin'iny aliny fa horavan'Andriamanitra ty tanàny ty mibebary re olona mialary am'zany re olona de naringan'Andriamanitra zany Sodoma sy Gomora zany ry havana ao amin'ny zao koa ny fahotany Sodoma any amin'ny testamenta vaovao de azavain'ny Romanina tsara ny fahotany Sodoma sy Gomora azavain'ny Romanina tsara ny fahotany Sodoma sy Gomora Romanina toko voalohany andininy fa 5 zao ny voalaza azavain'ny Romanina tsara ny fahotany Sodoma sy Gomora Romanina toko voalohany andininy fa 5 toy zao ny fanazava'ny Paoly ny fahotany Sodoma sy Gomora Romanina toko voalohany andininy fa 5 ary ny fahamarinan'Andriamanitra de nosoloany lainga ary ny fahamarinan'Andriamanitra de nosoloany lainga aty amin'ny testamenta vaovao no ahitantsika potsipotsirin'ny testamenta vaovao ny fahotany Sodoma sy Gomora ny fahamarinan'Andriamanitra zany hoe ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra nosoloana lainga ary zany koa ny zavatra misy amin'izao amin'ny teny zao ny mahatonga an'izao loza amina tampo eto ambonin'ny tany zao ny mahatonga ny tsy maintsy fiaviany Jesosy ety ambonin'ny tany de zao efa tapitra nosoloana avokoa ny fahamarinana rehetrarehetra ao amin'ny Baiboly ny tenin'Andriamanitra de tapitra niova avokoa teny rehetrarehetra ny didy folon'Andriamanitra rehetrarehetra de lasa voaongana sy voatsipatsipaka vohitsakitsaka avokoa amin'izao amin'ny teny zao ary tany Sodoma sy Gomora de zao ny fahamarinan'Andriamanitra ozy izy de nosoloana lainga ary ny manaraka ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao faharoa ny fahotana tany Sodoma sy Gomora manaja sy manompo zavatra natao ny olombelona fa tsy ny mpanao tsisy mivavaka amin'Andriamanitra intsony fa zavatra mivavahana zavatra zay zavatra natao ozy izy ny Baiboly fa tsy ny mpanao azy tsy ny mpanao ny hazo tsy ny mpanao ny vato tsy ny mpanao ny olombelona tsy ny mpanao ny lanitra sy ny tany tsy ny mpanao ny masoandro tsy ny mpanao ny aina no ivavahana fa ny zavatra natao de hazo de olona de anjely de masoandro de kitana de ny kibo no Andriamanina ozy izy de ny fahamenarany no Andriamanina sexe
fahotana faharoa de zao nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy izy fa tsy nimpanao azy zany ny fahotany Sodoma sy Gomora ry havana ary eo amin'ny 9 sy 7 zany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanao no amin'ny tsy fanao. Aty amin'ny testamenta vaovao no ahitana fa kay ny vehivavy tany Sodoma sy Gomora koa tsy mety tia lehilahy tsony, lesbienne daholo. Ny vehivavy tany Sodoma sy Gomora, ny vehivavy tao aminy ozy izy de nanova ny fanao ho amin'ny tsy fanao. Fa tsy ny lehilahy ihany nadiso sy naditra tany ary amin'ny 7 ary tahaka izany koa ny lehilahy namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao zay mahamenatra. Zany ny fahotany Sodoma ry havana ary natokan'Andriamanitra nandringana ny Sodoma sy Gomora. Ary ary amin'le Genesis vakitsika teo de izao vahoaka rehetra manomboka any amin'ny ankizy kely ka hatrany amin'ny antitra niala tamin'Andriamanitra, niala tamin'ny fahamarinana, manompo sampy ary manao an'izany fahotana fady indrindra. Ozy Levitikos 7:22 fahotana fady indrindra izany ry havana. Ka de zao de naringan'Andriamanitra izy melohan'ny fandringanana nefa tamin'ny Sodoma sy Gomora. De zao mivoalaza ny Isaia 1:10. Melohan'ny fandringanana tamin'ny Sodoma sy Gomora de zao mivoalaza ny Isaia 1:10. Isaia 1:10. Mandrenesa ny tenin'i Jehova ry mpitsara ny Sodoma, mihaino ny lalàn'Andriamanitra tsika ry vahoaka ny Gomora. Melohan'ny fandringanana de ozy Andriamanitra mandrenesa ny tenin'i Jehova ry mpitsara ny Sodoma, mihaino ny lalàn'Andriamanitra tsika ry vahoaka ny Gomora. Melohan'ny fandravana tamin'ny andron'ny safidrany Noa, melohan'ny fandravana tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, melohan'ny saika andravana amin'ny Ninive de maniraka olona foan'Andriamanitra mba hiverena ny olona eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy eo amin'ny didin'Andriamanitra tompoko. Ary zany tenin'Andriamanitra sy didin'Andriamanitra izany de tsisa fa Jesosy Kristy ny votoatiny. Jesosy Kristy ny votoatiny. Ozy Jesosy ndray mandeha tsy maintsy tanteraka ozy izy zay nanoratana ao amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany sy ny salama. Ary de ato amin'ny Isaia 1:10 no ahitana fa efa nampandrenesina nanaovana antsoantso ny vahoaka ny manam-pahefana rehetrarehetra tamin'ny Sodoma sy Gomora zay vao ringana naripaka ry havana. Ka ny eo ambadika zao lozy eto ambonin'ny tany zao de zao miantso Andriamanitra, miantso. Ary zany mahatonga an'ity conférence ataontsika ity, miantso ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra, miantso atsika ny fanahy masina, miantso atsika Jesosy Kristy mibeba ry havana, mibeba fa ho avy Jesosy Kristy. Ary eo amin'ny Amosa 7:7, Amosa 7:7, melohan'ny ravana ny Sodoma sy Gomora de zao fomba fanaon'Andriamanitra. Amosa 7:7, tsy manao na inona na inona tokoa Jehova Tompo raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Tsy manao na inona na inona zany Andriamanitra raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Ry havana, nambara teto aminao teto fa zao toe-javatra misy eto ambonin'ny tany zao de manambara ny fandravana tsy ho ela n'ity planeta ity. Ary tsy manao na inona Andriamanitra raha tsy mampibebaka sy mampandreny ny olona rehetrarehetra. I Abrahama anie ny tenen'Andriamanitra hoe ho aringako, ary niadevitra Abrahama tamin'izany hoe Andriamanitra raha misy olona 10 ve ao Sodoma sy Gomora tsy manompo sampy, tsy vetaveta, tsy sodomita, aringanao ve Sodoma sy Gomora? De ozy Andriamanitra raha misy olona 10 ao Sodoma sy Gomora mbola matahotra an'Andriamanitra tsy aringako Sodoma sy Gomora. De niady varotra 10 20 farany ny teny Abrahama, farany ozy izy raha misy olona 10 ve Andriamanitra Sodoma sy Gomora, tsy sodomita, tsy lesbienne, aringanao ve Sodoma Andriamanitra? De ozy Andriamanitra raha mbola misy 10 ao i Abrahama ao Sodoma sy Gomora tsy andringana fa tsisy ao. Ary de hitatsika any amin'ny Genesis 4 ny tafavoaka tao Sodoma sy Gomora. Ny anankiray mbola nanenina ndray niaraka tamin'Andriamanitra, ny Erika, lasa sira, vehivavy io, telo mianaka sisa
tava avoaka tao Sodoma sy Gomora. Zany tantaran'ny Sodoma 1 riavana. Zany tantaran'ny Sodoma voalohany riavana. Tsy maintsy resahantsika zany ao anatin'izao conférence izao. Fa izao riavana ny voalazan'ny soratra masina mikasika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ao amin'ny Ezekiel 4:20, Ezekiel 4:20 mahatonga le Sodoma7, Ezekiel 4:20 ary ny andiny 7:40, 9:7 dia zao ny voalaza. Raha velona koa ho Jehovah Tompo, na de Sodoma ravavinao sy ny zanany vavy aza tsy nanao tahaka ny nataonao sy ny zanako vavy. Manambara Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa na de Sodoma sy Gomora ary tsy mahavita ny fahotana ataon'ny taranak'olombelona amin'izao tsika miteny zao. Tsy mahavita. Trop mihoatra lavitra ny tamin'ny andro Sodoma sy Gomora fahotany olona amin'izao tsika miteny zao. Ary zao mivoalaza eo amin'ny andininy fa 1:50, 1:50. Tsy ampy atsasaky ny fahotanao ny nataony fa ianao efa nampitombo fahavetavetanao mihoatra noho izy ary mampiseho ny ravavinao ho tomarina indray amin'ny fahavetavetanao rehetra zay ataonao. Ato amin'ny Ezekiel 4:20 zany dia zao tsy ampy atsasaky ny fahotana ataontsika amin'izao ozy ny Ezekiel mpaminany ny zavatra nataon'ny Sodoma sy Gomora taloha. Zany mahatonga an'ity lohateny ty hoe Sodoma7 riavana. Maditra ny olombelona amin'izao tsika miteny zao. Mihoatra lavitra no ny loto sy ny fahotana nandringanana ny Sodoma taloha. Zao misy atsika zao riavana mihoatra lavitra tsy ampy atsasany ny fahotantsika amin'izao fotoana zao ny any Sodoma taloha riavana. Ao amin'ny Matio eo amin'ny 9:30 aloha azafady. Ezekiel 4:20 dia zao mivoalaza. Rehefa soritin'Andriamanitra, faritan'Andriamanitra ny fahotana misy amin'izao fotoana zao dia zao ny voalaza ny Ezekiel 4:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Akory ny amaina ny fonao Jehova tamin'ny nanaovanao ireo rehetrarehetra zao dia ny fanao ny janga tsy valahara. Fanao ny janga tsy valahara. Ny kalifien'Andriamanitra ny fahotana fijangajangana amin'izao fotoana zao dia fijangajangana tsy valahara. Morongatra nge amin'izao tsika miteny zao riavana. Ny fanambadiany Sodomita tonga eny ambony pilipitra, tonga fitsipika fiainana mihitsy, tonga fitsipika fiainana, mameno planeta, mameno fiarahamonina rehetrarehetra ny toe-javatra sotany Sodoma riavana amin'izao tsika miteny zao. Mameno fiarahamonina ary zany ny manambara fa tehaka amin'ny lanitra ny fahotana. Ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy ary ny ao ambadika zao loza ito ambonin'ny tany zao dia zao avertissement, trompetra. Tamin'ny andron'ny Leviticus dia melohan'ny nanadiovan'Andriamanitra ny tabernakely indray mandeha isa-taona dia misy 10 andro fitsofana trompetra hoe sao dia mbola misy fahotana dino, sao dia mbola misy zavatra mipetrapetraka anaty foany tsy ny bebahana fa ho avy ny andro fanavotana re tompoko riavana. Ho avy Jesosy Kristy, ho avy Jesosy Kristy. Sao dia mbola misy fahotana, sao dia misy amintsika miaina ao anatin'izany fahotanany Sodoma sy Gomora zany ary be de be hoa mameno ny planeta. Misy karazana zavatra zany eto ambony tany iraisana amin'izao fotoana izao zay manaitra ny fiangonana. Ary eo amin'ny Matio 4:20 dia zao Matio 4:20 dia zao ny voalaza. Matio 4:20 dia misy an'izao teny zao. Matio 4:20 ary ny andiny 2:20 dia misy an'izao teny zao. Ary manaitra sy mahatalanjo anisan'ny famantarana amin'ny andro farany. Zao ny voalaza. 4:20 dia ozy izy raha hitanareo mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana zay nampilazaina ny Daniela mpaminany. Aoka isaina zay mamaky an'izany, aoka zay olona ny Jodia andositra ho any an-tendrombohitra. Rehefa hitantsika mitsangana eny amin'ny fitoerana masina le fahotan'ny fandravana, ina moa ny fahotana nandravan'Andriamanitra tetỳ ambonin'ity tany ity, nandravana firenena anankiray, tanàna maro, tanàna ngeza. Fahotany Sodoma sy Gomora, Sodomita, vehivavy samy vehivavy, lehilahy samy lehilahy mifanambady. Rehefa hitanareo miaina ambony pilipitra zany izy Andriamanitra eny amin'ny fitoerana masina mantsiro amin'Andriamanitra. Zay rehetrarehetra eny an-dalambe, zay rehetrarehetra zay olona rehetra mandre mantsiro amin'Andriamanitra. Riavana
lakilosy tsy lakilosy tsony zao fa tena sirenina mihitsy maneno mitabataba mihitsy fa hifarana ny tantarany tany ratsy lavitra no Sodoma ny vanim-potoana misy atsika am'izao tsika miteny zao riavana manasanao ny ndray mandeha de nisy mpanjaka anankiray nampifangaro ny zavatra masina sy ny fahavetavetana Belsazara ny anarany teo fitondram-panjakany ty Belsazara ty mpanjaka mpitarika tam'izany fotoana zany de zao tena nafangarony ankitsirano zao ny fahavetavetana sy ny zavatra masina teo ampialana etaeta teo ampirevena zany mpanaovana lanona teo ampanaovana adalana de zao nalainy Belsazara ny zavatra masina tany amin'ny tempoly ary de nisy trony toka nisy trony divay nanaovany fety de ozy izy ny Daniela toko fa 5 nalainy koa ny ao anatin'izany zavatra masina zay any Jehovah-Andriamanitra ny lanitra izany natambany tamin'ireo fanimpotsampy tao anatin'ny fisotrona sy ny fimamona sy ny fihinanana natambany tao ny masina sy ny tsy masina ary de tezitra Andriamanitra ary de naringan'Andriamanitra tamin'iny alina iny ny ty Belsazara mpanjaka ity riavana ny mazava-doza am'izao vanim-potoana misy atsika zao de izao ny fampifangarona an'Andriamanitra eritsereto hoe le Andriamanitra nandringana ny Sodoma sy Gomora ankehitriny le Andriamanitra nandringana ny Sodoma sy Gomora no ny fahotana anankiray fady indrindra ozy izy any amin'ny levitsy Kristy 20 no antsona ankehitriny anamasina le fahotana noravany sy naringana ary nytenenany tamin'ny Abrahama fa tsy maintsy aringana io de ino Andriamanitra atsona ankehitriny amin'izao vanim-potoana eny atsika zao anamasina sy anaiky de atambatra Satana zany zao ny fiangonana Andriamanitra zany hoe zavatra masina sy ny fahavetavetana riavana Sodoma7 zao tonga eo amin'ny faratapony faratsina ty planeta ity ary de ho avy tsy ho ela itsony Jesosy zao ny fanazavana nahazo amin'ny Belsazara tamin'ny Belsazara nanao zao adalana manambatra ny masina sy ny tsy masina mampifangaro ny izy sy ny tsisy zao rehefa alohan'ny hafatesany de ozy izy ny Daniela toko fa 5 diny faharoa amby roapolo sy ny hatramin'ny 4 amby roapolo ianao ry Belsazara zanany tsy mba napietry ny fonao na de fantatrao azy zany rehetrarehetra zany fa niavinavina tamin'ny tompony lanitra ianao ary mifanaky ny tranon'Andriamanitra de nentina teo anatrehanao ary ianao sy ny mpanolotsainao sy ny vadinao mba mivaditsin-dranonao ny sotro divay taminy ary ianao nankalaza n'Andriamanitra volafotsy volamena varaha vy azo vato zay tsy mahita na mandre na mahalala fa Andriamanitra zay mitanany ainao sady tompony alianao rehetra tsy mba nankalazainao de ry amin'ny andininy fa 30 ary tamin'io alio ihany de novonoana Belsazara mpanjakany Kaldeana riavana 10 minitra farany zay iarahantsika eto de izao ho avy Jesosy ho avy hifarana ny tantaranyity tany ity tsy vitany hoe potehany Satana ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra arodany ny fahamarinana fa zao ampifangarony am'izay ny masina sy ny tsy masina tsy mahay manavaka ny masina sy ny tsy masina tsony ny mpitsorona ny olombelona ety ambonin'ny tany ary de mifangaro voraka tsy ho hita tsony Andriamanitra afaka fotoana fohy ary lasa ny ratsy no anjaka eto ambonin'ity tany ity ny Andriamanitra volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny hazo tsy mahateny ary ny vetaveta no manjaka de zao tezitra Andriamanitra ho avy izy ka zao no izy riavana ho avy Jesosy Kristy ho avy izy ary zao fahoriana mitranga eto ambonin'ny tany zao de antso trompetra an'Andriamanitra ho anairana ny sain'ny olona maro ho avy izy ka de mangataka anao amin'ity androany ity hivavaka isika misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 20:4 manao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza anjo azy mangataka atsika rehetrarehetra zay manao zao conférence izao mba hitaona sy hibebaka hitaona ny olona eo amin'Andriamanitra ary raha mihainao anatin'izany zany fiainana sodomita zany ianao na fiainana Belsazara zany satria manam-pahefana satria olona ambony de manompo sampy ary tsy vita manompo sampy any fa manitsakitsaka mihitsy tsy mahafantatra tsony ny masina sy ny tsy masina mibeba retompoko ivavaka isika Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra de raha laza sotra natolotrehanao misaotra Andriamanitra tamin'ny fitantanana sy ny fitarianao misaotra Andriamanitra ny am'izao conférence lehibe zao engany Andriamanitra mba anova ny saina sy ny masonay apahiratra ny masonay
zao zavatra zao Andriamanitra ka dia mangataka aminao Andriamanitra amorony fo madio zay Andriamanitra avao zy iorina marina eo aminao ny finoana aty anatinay aty engany Andriamanitra ho maro de maro tamin'ny andro Sodoma sy Gomora Andriamanitra dia telo mianaka monja tsisy olona anankifolo akory fa mino zay Andriamanitra firenena matahotra anao ty Madagasikara ety Andriamanitra firenena sy vahoaka ty anao zahay Andriamanitra mbola sy tonga tetikory tompo ny Baiboly sy ny soratra masina dia efa natahotra sy ty anao ny malagasy ko mangataka aminao Andriamanitra vonjeo ny malagasy vonjeo zahay aza vela isy ho faty ny corona eto Andriamanitra ary oka Andriamanitra tsy zany fotsiny fa oka ny malagasy ananatra ambony dia ambony ny fitiavana sy fatahorana anao ka dia anao ny Andriamanitra omba manokana zao zavatra atao zao ka ho be de be ny malagasy Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny 50 Andriamanitra mihoatra lavitra ny olona ho tia anao sy atahotra anao misaotra tompo amen sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina